Iankina ny fiainan'ny zanak'olombelona sy ny zava-mananaina ny alaongo noho izy miaro amin'ny fiovaovan'ny toetrandro sy fiveloman'ny hazan-dranomasina toy ny makamba, drakaka, trondro. Ankalazaina tao amin'ny faritra Boeny ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny rohivoahary alaongo. Araka izany, nisy ny atrikasa ara-teknika andrafetana ny drafi-panajariana ny fiarovana ny alaongo izay notanterahina ny zoma 13 Jolay 2024 tao amin'ny hôtel Baobab Tree Mahajanga. Tanjona ny ampidirana sahady ny fankan-kevitra entina molavolana ny paikady nasionaly amin'ny fitantanana ny alaongo. Ny tanjon'ny atrikasa izay tanterahantsika androany dia ny antsointsika na namondronatsika andro mpisehatra rehetra ao anatin'ny fitantanana ny alaongo. Voalohany indrindra ampahafantatra azy ireo ny vinavinan'ny ministera ao anatin'ny izay rehetra izay dia anisan'izany ny hoe famolavolana ny paikady izay entina mitantanana ny alaongo eto Madagasikara. Izay aloha izany no zavatra lehibe indrindra. Fampahafantarana faharoa manarakarak'izay efa manomboka fampidirana ao anatin'ilay mpaka-kevitra izay entina mamolavola an'io paikady io izany. Misy ny olana sedrain'ireo mpanjono eny fotony ka mpisehatra rehetra mivantana amin'ny fiarovana ny rohivoahary alaongo no miara-mikaondo amin'izao atrikasa izao. Olana mahazo anay amin'izao zany dia ny mpifindramonina, satria ilay mpifindramonina avy any amin'ny ala maiky zany satria ala any fa lany mifindra aty amin'ny mangrove. Dia ao zareo zany manao charbon. Dia igny zany karazana tsindry mafy mahazo ny mangrove amin'izao. Dia ilay charbon amboarin zareo avidindreo amin'ny mpanjono eo amin'ny tanàna. Roa zany ny antony hividianan'ny mpanjono azy. Voalohany mora izy satria akaiky eo foana zany. Faharoa mafy be le katay vita amin'ny alaongo par rapport ny charbon vita amin'ny ala maiky. Ny kany betania ohatsy, kany lovobe, kany sakoty kimony. Dia zay zany no ilanay fiara-miasa amin'ny fanjakana hoe ahoana hijeretsika an'ilay olo mpifindramonina reto satria io zany no olanay amin'izao. Amin'ity atelier ity zany ny zavatra andrasanay dia hoe zay zavatra roa izay hoe hojerena manokany ny kany mpifindramonina. Inona ny stratégie apetsaky ny fanjakana sy apetsaky ny société civile sy izay rehetra mikatsoka momba ny alaongo. Faharoa, isaky ny tanàna misy alaongo dia tokony mametsaka stratégie ny fanjakana ho hisy fampianaran'ny zaza 5 taona miakatsy ho an'ny alaongo. Zay zany ho hitanay hoe vahaolana roa mafondra mety aminay any fotony. Ny ampitso 14 Jolay 2024 no fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny rohivoahary alaongo eto Madagasikara.